Izaho firam-baovao an' Jehova fa efa nanao fahagagana izy. Ny tanany ankavanana sy ny sandriny masina no nahavy tamin'ny famonjena. Jehova nampafantatra ny famonjeny teo mason'ny jentilisa no nanehoan'ny famarinany. Amen. Andriamanitra ray, tsara indrindra masina izay any an-danitro, faly izahay raha miantso anao ankehitriny ary manolotra ny dera ny laza ny saotra, eny ny voninahitra ho anao mandrakizay. Fitiavana tokoa manko ianao ary ny mahafitiavana anao ny mahatoy izao anay ary ny fahasoavanao ny tsy nahalandritra anay dia misaotra indrindra ny amin'izany. Andriamanitro, amin'ity fotoana manokana ity fanirianay ny hahatsapa ny fanatrehanao, fanirianay ny hahita fitomboana amin'ny fiarahana aminao ary fanirianay ihany koa ny haharay ny fitahiana izay efa nomaninao ho an'ireo rehetra izay miankohoka aminao, koa misaotra sahady ny amin'izany fahasoavana rehetra ataonao eo amin'ny fiainana izany. Anaran'i Kristy ny anaovanay ny vavaka. Amen. Andro maneran-tany amin'ny ady amin'ny herisetra ho an'ny fiangonana maneran-tany, fiangonana adventista ny andro androany. Koa dia faly izay miarahaba anao ary fiadanan'ny tompo sy ny fitahinany ho anao. Amen. Fiti avanama mamerina ni veri o ira tifuku ira fatena tina pamusina ira laifai manuvani panuta natinaleni azare ajesizani ruta orira jifukuira fatenati ilai pamuzina manguraka asenjana tumani manarina raputraka nuni unzantani ohira jifupurira fatenati ilai pamuzina Piamina mia isinitanzo laikana misakamina nalina naanzo orira jifukurira fatenati ilai pamunzina ifiti avanara nikana wanandanitra uningao manjakiza orira jifukurira fatenati ilai pamunzina
Izay soary ny baibolinao dia andeha hovakiantsika ao amin'ny Matthieu 7:1-12. Matthieu 7:1-12 dia hotoizantsika ao amin'ny Matthieu 7:7-13. Matthieu 7:7-13. Hovakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany, na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany. Matthieu 7:7-13. Ary noho nahita ny vahoaka Jesosy dia nahonena azy ny fijerin'ireo satria nampahantraina ireo ka nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry. Hotahinana izany teny izany, ahasoantsika. Amen. Andaontsika hiaraka hivavaka mandohalika. Jehovah Rainay Masina be fitiavanao, atolotra eo anao mandrakariva ny dera, ny saotra, ny haja sy ny hery ary ny voninahitra satria mendrika ao anao tokoa izany. Misaotra anao izay ny amin'izao sabata manokana nomenao anay izao. Sabata izay nataonay hatserovana manokana ny ady amin'ny heritreritra. Ampio izay mba hiala amin'izany satria mety misy izany eo anivon'ny fiangonana. Ka ianao no amindra fo aminay, amela ny heloka tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fotoana indray izao izay anehoantsika ny fankasitrahantsika an'Andriamanitra ary anehoantsika ny fahatokiantsika azy. Fotoana ny fanatitra sy ny famerenana ny ampafolony izany. Ny famerenana ny fanatitra marina tokoa ry namako no manambara fa tianao izy. Andriamanitra io ary te hankasitraka azy ianao. Arakaraky ny fatra anaovantsika no ahafantarana ny fatra-pitiavana. Zany. Raha ohatra ka olona ny resahana dia matetika arakaraky ny hoe hatsarany na ny habeny zavatra ataonao no ahitany ny olona anankiray fa tia azy ianao. Mety hoe hatsara ao anatin'ny resaka kalitao izany, na hoe hatsarany amin'ny fomba fanomezanao azy izany, na hoe arakaraky ny habeny. Eo amin'Andriamanitra dia tiany foana isika raha mankasitraka azy. Tiany isika raha ohatra ka hoe mahatsapa fa nomeny zavatra be da be, dia mba haneho fankasitrahana ihany koa hoe misaotra Andriamanitra noho ny zavatra tsara sy ny zava-tsoa rehetra izay nomenao ahy. Izay ny antony hanaovantsika ny fanatitra. Ary ny ampafolo indray dia fatokiantsika sy fanekentsika fa an'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Mpindrana sy mpampiasa fotsiny ihany isika. Dia ny anjarantsika dia ny mamerina izay efa n'Andriamanitra rahateo, dia izay ilay hoe fahafolon'ny harenantsika. Ny fanaovantsika ny fanatitra sy ny ampafolony ihany koa dia afaka hanehoana ny fankasitrahan'Andriamanitra antsika. Tahaka ny tamin'ny andron'ny Kaina sy Abela raha nanao fanatitra, dia voalaza ao amin'ny Genesis 4 dia ny 14 tapany 2 manao hoe ary Jehovah nankasitraka ny Abela mba mifanatiny. Izany hoe ilay olona manatitra aloha no ankasitrahana dia avy eo ilay fanatitra.
Ka raha anao fanatitra isika androany dia mino isika ary matoky fa isika no ankasitrahan'Andriamanitra voalohany avy eo ilay fanatitra. Midika izany fa tokony ataontsika ampahalianana sy ampatokiana tsara ny fanatitra izay ho atolontsika an'Andriamanitra. Raha ho jerentsika ny resaka ampafolony indray dia araka ilay toko sy andininy izay efa mahazatra antsika dia ny Malakia toko 7, andininy 10 izay manao hoe entinareo ny 10 karaina rehetra ho ao an-trano firaketako. Fa raha jerentsika eo amin'ny andininy eo ambony eo amin'ny andininy 17 tapany farany dia misy miteny eo aloha hoe miverena amiko, hoy Jehovah izany. Dia manontany ny olombelona hoe nefa hoy ianareo ahoana ny fiverenanay? Dia mitohy ilay toko sy andininy hoe androban'Andriamanitra va ny olona no mandroba ahy ianareo? Raha jerena izany ny famerenantsika ny ampafolony ihany koa dia fiverenantsika amin'Andriamanitra. Hialantsika eo amin'ireo zavatra tsy mety dia hiverina amin'Andriamanitra isika. Anio ary raha hanolotra ny fanatitra ao ianao, hamerina ny ampafolony ianao dia aoka ho tadidianao izany rehetra izany. Hiverina amin'Andriamanitra isika ary hiandry ny fankasitrahan'Andriamanitra isika ary indrindra isika haneho ny fankasitrahantsika an'Andriamanitra sy ny fadikitsika aminy. Andeha ary isika hivavaka. Andriamanitro, misaotra anao izahay noho ny amin'ny teninao. Mampatsiahy anay fa hanao ny zavatra rehetra ary mampafantatra anay fa tokony hankasitraka anao izahay eo amin'ny soa rehetra izay ataonao eo amin'ny fiainanay. Atao fitsapa anay mandrakariva fa ianao no mankasitraka anay voalohany dia mamerina izahay. Ankehitriny dia atolotray ny fanatitra sy ny ampafolony ankasitrao izahay sy izany fanatitra izany Jehovah, ary ampio izahay mba hiverina amin'ny fonay aminao hanao ny tsara eo anatrehanao. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanorana hivavaka. Amen.
efa vita sahady ny vavaka rakizy tao anatin'iny iriny. Vavaka izy iny izay ampiomana antsika fa andray afatra ho antsika indray isika androany. Ny toriteny na ny sakafom-panahy izay natokana ho antsika androany dia mitondra ny lohateny hoe mampita tsika. Mampita tsika. Samy hoe mitsikitsiky jerevako. Izay indrindra ary tsara tsika ianareo rakizy. Ity toriteny ity dia nosoratan'ny Karen Holford. Izy no nanoratra azy ho antsika. Tadidinareo ve ilay toko sy andininy izay fototra n'ity toriteny ity? Andao nge averina vakiny e. Mateo toko 7 andininy 12 tapany 1. Mateo toko 7 andininy 12 tapany 1. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany. Inona hony? Na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany. Raha tianao izany no inona no tianao? Itenenana zavatra tsara e? Ie, raha tianao izany ny itenenana zavatra tsara dia ahoana koa? Ie, mizara teny tsara. Raha tianao izany no kapohana dia ahoana? Mahazo mikapoka. Nefa fantatro fa tsy tianao ny kapohana e? Dia inona izany tokony atao? Aleo tsy mikapoka. Izay eo? Eny ary. Androany dia resaka tsika no zaraina. Tovolahy anankiray i Tomy dia voafoy izy amin'ny maraina dia tonga neny nanao câlin be sady nitsikitsiky no niteny hoe tiako anie ianao Tomy e. Dia nataony neny bisou mamy be izany i Tomy. Faly ery Tomy. Tsara ery izany androny izany vao maraina dia nahazo bisou sy nahazo tsikitsiky teny mamy tamin'eny. Dia feno tsiky koa izy ary nahafinaritra ny tontolo androny. Rehefa andeha sakafo maraina izy dia nahita ny sarahana baviny. Jereny tô malahelo Sara. Fa inona mampalahelo anao ry Sara? Ka anao fanadinana ange izaho e, fanadinana tsipelina. Matahotra be mihitsy sao dia tsy haiko izany fanadinana izany. Ay ve hozy Tomy e, andao fa ampiako-ndry. Nanaova ny mofo mamy tsara tarehy. Ny mofo mamy n'ilay sakafo maraina izany namboariny nataony sary tarehy mitsikitsiky dia nameny an'i Sara sady nampiana izy namerina ny lesona tsipelina izany. Faly ery Sara ary nahazo hery izy hiatrika ny fanadinana. Rehefa tonga tany am-pianarana indray Sara dia nahita ny Marika izy. Nalahelo ity Marika ity. Fa maninona ianao ry Marika? Very ny biby fiomiko ilay tiako be mihitsiny. Andeha ataontsika hoe saka kely ny very. Very ange ilay sakako e. Ny fihin'ny Sara izy sady mivavaka ho azy Sara mba ho hita ny saka kely ny Marika. Faly indray Sara, faly indray i Mika mba hiatrika ny taranja manaraka dia ny taranja zavakanto. Rehefa nahazo fampaherezany Mika dia gaga indray izy fa nahita ny Iana nalaheloelo. Fa maninona indray ary Iana malaheloelo e? Ay hono tsy ampy ny crayon de couleurany. Ireo fandokony tsy ampy andokony sary ho an'ny bebe dia nalahelo izy fa tsy ho vita tsara indray izany izao sary ho an'ny bebe. Dia hozy izy Mika hoe, i Marika hoe, ity ianao ampindramiko nena dia ataovy ny sarinao sady andraso atoroko anao ny fanaovana an'ilay sary e. Faly be Iana. Tamin'ny rehefa nody indray izany zareo, anody ny mpianatra dia tamin'ny sakafo atoandro dia hitany Iana indray fa nanadino nitondra sakafo i Katy. Noana izy tamin'izay fotoana izay. Dia inona hozy izy nareo? Sady nitsikitsiky Iana dia nizarainy tamin'ny Katy ny sakafo atoandrony. Faly be ery indray i Katy. Rehefa avy nianatra indray Katy dia nahatsikaritra izy fa reraka sy nalahelo ity dada.
fa inona indray re nitsena azy dada dia ohatrany tsy mba falifaly tsara zany fa tena hoe miasa aloha e. Fa maninona ary dada tena natao mikaty a no fihiny ny mafy be dada sady nitsikitsiky izy no niteny hoe dada ianao ny dada mahafinaritra indrindra sady tiako be mihitsiny. Dia faly be dada hoe afaka mahatoky ny ankohonako a faly aho manana an'ireto ankohonako reto. Dia lasa dada sy katy. Rehefa teny an-dalana andeha ohatra dada sy katy dia nahita ny neniny Tomy. Tomy le ankizy voalohany indrindra. Niasa saina be izy teo amin'ny station ana essence. Andeha haka solika zareo tamin'izay fotoana izay. Adino ny reny poketrany nefany efa tokony ho aloha ny vidin'ny solika. Niasa saina be neny ahoana indray re ity ineny Sara mihitsy teo tamin'izay. Dia rehefa hitany katy sy ny dadany izay dia nampiny dadany katy aloha inenin'ny Tomy nandoa an'ilay solika dia faly indray ineny sy Sara. Rehefa niverina nody tany an-trano dia nitsikitsiky ery neny Sara nifankahita tamin'ny Tomy tamin'io alina io. Niverina tany amin'iza zany ilay tsiky voalohany indrindra? Niverina tany amin'ny Tomy ihany. Fa raha ohatra moa ka tsy nizara tsiky Tomy tamin'io maraina io dia mba niverina tany aminy ve ilay tsiky? Tsy nizara fitiavana sy fanampiana i Tomy tamin'io maraina io mba niverina tany aminy ve zany? Fa tamin'io rehefa hariva ny andro dia niverina tany amin'ny Tomy izany. Mampianatra antsika rankizy ny tantara iny fa ny tsika, ny fitiavana, ny fizarana, ny fanampiana, ny vavaka dia afaka ampifaly ny olona malahelo sy manova ny tontolon'ny androny ao anatin'ny andro anankiray. Ho lasa tsaratsara kokoa. Dia izao ary andao isika mba hizara izany amin'ny namana. Tsy vidim-bolana izany tsy lafo be ny mitsika. Na hoe lafo be ny miarahaba, na hoe lafo be ny manao câlin. Mora izany, tsy vidim-bola fa andao mba hizara an'izany. Izao ary raha misy olona hitanao mety mbola tsy fantatrao izy izao fa ho hitanao eny ihany na hoe ao an-tokantrano ao, azonao zaraina an'izany dia andao mba hizara antsika. Samy hoe mitodika amin'ny eo akaikiny. Raha tsisy olona eo afa-tsy ianao dia efa miomana sahady hitsika amin'ny olona voalohany izay mifankahita aminao. Aza adino ary fa afaka mizara amin'ny olona maro isika, mizara fitiavana ho an'ireo manodidina antsika ary miverina amintsika izany amin'ny fotoana izay tsy ampoizitsika. Izay indrindra ilay toko sy andiny manao hoe koa amin'izany na inona ataon'ny olona aminareo dia ataovy aminy kosa tahaka izany. Raha tianao hiverina aminao ny hatsarana dia manaova hatsarana amin'ny hafa. Raha tianao hiverina aminao mitsika dia manaova tsika amin'ny hafa. Iza amintsika ary ny hanapa-kevitra fa hizara tsika sy hizara fitiavana amin'ny manodidina antsika? Ataovy kopakopaka tsara hoe mahafinaritra. Andeha hoentsika mavaka izany mba ho tehirizin'Andriamanitra ao anatintsika ny fanapa-kevitra antsika dia mba hampiatra an'izany koa isika tsirairay. Vavaka isika rankizy. Andriamanitra misaotra anao izahay fa nampianatra be anay ianao hoe tokony hizara ny tsikinay na ny fitiavana, na ny fanampiana, na ny vavaka ho an'ny hafa izahay raha te mba ahazo an'izany koa. Ampio izahay mba ho tsara fanahy manodidina anay. Ampio izahay mba hanao tsara ny manodidina anay. Ary matoky izahay fa noho ny fahasoavanao dia hiverina aminay ireny rehetra ireny. Omeo fahendrena mandrakariva izahay Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy no anonanay vavaka. Amen. Mirary soa rankizy. Ny teninao rehetra ritompo ty anay no tsy manampetra vato mandrakizay ho levona vokoa
Dia manamafy ny arahaba ao amin'ity fotoana manokana ity ary maniry indrindra ny hoe azo hery sasenao anatin'izao 4 izay natokana androany izao. Ity 4 ity manko dia nampitondraina ny lohateny manao hoe feno fangorahana. Manasa anao andeha isika hiaraka hivavaka dia hanokatra ny soratra masina ray indray hery avy amin'izany. Hivavaka isika. Andriamanitra ray ity anay io, isaoranay foana ny fotoana izay iresahanao aminay. Ankehitriny irinay ny handreny feonao tokoa ary azo lesona manokana handray fitahiana fa indrindra ho tapa-kevitra ka hanao ny sitraponao. Ka ny fanahinao masina no aoka hitarika anay amin'izany. Anaran'i Kristy. Amen. Arak'izany dia hoe feno fangorahana ity 4 izay entina androany ity ka ny firariana zany dia zasenao aorinan'izao dia hanapa-kevitra mba ho olona manana fangorahana. Satria tokoa manko raha vakiana zao no lazain'ny Matthieu 7:9-10 ny Matthieu 7:9-10 dia voalaza ao anatin'izany fa hoe ary no nahita ny vahoaka Jesosy dia nahonena azy ny fijerin'ireo satria nampahatraina ireo ka nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry. Dia raha jerena izany andiny izany dia maneho hoe nanana fangorahana an'ireo izay hitany Jesosy. Ho amin'ity androany ity dia misy tantara iray izay tiana resahana amiko sy aminao dia ny tantarana vehivavy iray antsoina hoe Anna. Izy ity dia vehivavy niara-ny herisetra, ny vadiny, ny rainy ihany koa tamin'ny fotoan'andro dia nampiatra herisetra taminy ary tena mafy ilay izy ka niaina tanatin'ny tahotra sy ny alahelo izy. Efa nanan-janaka izy ary tsy maintsy nandao ny toerana izay nisy azy ka tsy maintsy nitady toerana zany hialofany sy ny zanany. Matahotra foana hoe sao dia hitan'ilay vadiny ka sao dia hampiarany herisetra hafa indray. Fa tany amin'ny toerana nisy azy ireo koa nefa dia tsy maintsy mitady vola foana izy hamelomany an'ireo zanany ary hanomezana azy ireo izay zavatra ilainy. Dia tany amina toerana nisy azy izy dia natsiaro olona tahaka an'ireny hoe nilaozana tahaka ny olona tsy mba misy tia, tsy natsapa fitiavana. Fa tamin'ny andro anankiray no nisy andiana vehivavy kristiana avy amina fiangonana kristiana zany namangy azy ireo ary nitondra fanomezana. Voalaza tamin'izay fa hoe lamba firakotra tsara tarehy vita amin'ny tanana, kojakoja izay mety ho ilaina zany ary misy hafatra feno fitiavana dia indrindra moa hafatra milaza ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra no natolotra ireto vehivavy kristiana reto any Anna sy ny zanany ka nirotsaka ny ranomasiny Anna tamin'izay. Nahatsiaro izy hoe mbola misy tia kay ary tsy noho ny amin'ilay fanomezana ihany zany no tena nampirotsaka ny ranomasiny tamin'izay fa noho ny amin'ny fangorahana izay nataon'ireto vehivavy kristiana namangy azy reto. Dia tsapany hoe ay ve mbola misy olona afaka miahy azy, ay ve mbola misy olona afaka maneho fitiavana aminy. Ka ireto vehivavy kristiana ireto koa manko dia nangoraka azy sy ny zanany ka nikarakara an'zareo mihitsy ary nanao izay hatsapan'ny Anna sy ny zanany indray zany hoe izy zareo anie ka olona miavaka ary olona tiana ihany koa. Dia toy izany ihany koa no antso ataon'Andriamanitra amiko sy aminao. Resahana sahady ety am-piandohana ety dia ny hoe mba hanana fangorahana ny hafa, mba olona feno fangorahana ihany koa zasenao. Fa raha jerena manko hoe fa inona moa ny atao hoe fangorahana. Ny fangorahana dia tsy hoe fahatsapana fotsiny fa misy hafa mijaly dia hoe tsapanao zany hoe mijaly ry hafa iry. Tsy hoe fiombonam-po amin'ny hafa izay mahatsiaro fahoriana fotsiny ihany na hoe hiezaka ihany koa fotsiny ihany hanamaivana ny fahorian'ny hafa. Ny herisetra tokoa manko dia mampitombo fanaintainana ary manoloana an'izay zany ny fangorahana dia mitondra fanantenana. Ny fangorahana dia mitondra fiadanana, fifaliana ary mitondra indrindra fanasitranana. Ka zasenao zany isaky ny maneho fangorahana izany hoe sady mahatsapa ny fahorian'ny olona anankiray manamaivana an'iny no mitondra fanantenana, no mitondra fifaliana ary indrindra mitondra fanasitranana dia amin'izay fotoana izay zasenao dia mampiseho ny toetra an'Andriamanitra ary ahatonga an'ilay olona zany ahatsapa hoe fitiavan'Andriamanitra kay tsy mba miova ary tsy landritra. Ary ohatra ny amin'izany moa ny fiainany Anna rehefa tanatin'ny fotoana tena hoe mbola nampatahotra anazy izy, mitady izy ny hanana ny olana izy sy ny zanany kanefa matahotra sao dia hitany vadiny no indrony izy kristiana tonga naneho ny fitiavan'Andriamanitra tamin'izy ireo tamin'ny alalan'ny fangorahana, fikarakarana azy ireo ary naneho fitiavana tamin'izy ireo tamin'ny fanomezana misy hafatra mikasika ny fitiavan'Andriamanitra dia nahatsapa izy hoe
mbola tiana. Natsapa izy hoe misy ny fangorahana ary toetra an'Andriamanitra tia mikarakara, manome fanantenana ary manasitrana ilay fangorahana. Dia izany indrindra moa no misarika asa ianao amin'ilay andininy izay efa niarahana mamaky teo am-piandohana ny amin'ny Jesosy izany izay voalazan'ny Mateo 7:30 teo fa hoe raha nahita ny vahoaka Jesosy dia nahonena azy, ontsa mihitsy ny fony nahita azy ireo ary nangoraka azy ireo izy raha resahantsika amin'ny fiteny hafa izany ilay nataon'i Jesosy. Fa Jesosy tokoa anie rehefa tonga tetỳ an-tany dia izay rehetra nifanena taminy dia nanehoany fitiavan'Andriamanitra feno hoe maro ny olona nifanena tamin'i Jesosy ary hitany nijaly, nanam-pahoriana, narary, nisy fanentainana, nananolana fa nataon'i Jesosy dia ny naneho ny fitiavan'Andriamanitra tamin'ny fangorahana. Dia voalazany eo andininy eo mihitsy moa Mateo 7:30 fa hoe rehefa nahita azy Jesosy dia nahonena azy ny fijeriny azy ireo. Ary raha nahonena izany dia nitarika azy nitondra fiadanana sy fifaliana, fanamaivanana ny olana fa indrindra fanantenana sy fanasitranana no nentin'i Jesosy ho an'izy ireo. Namela heloka manko izy ary nampiseho ny fitiavana tamin'izy ireo. Dia lesona ho aso anao ihany koa izany no hoe isika ihany koa raha misafidy ny haneho fangorahana izany dia misafidy ny hitovy amin'ny Jesosy. Ary izany mihitsy ny antso atao amin'ity androany ity, ny mba hanehoako sy hanehoanao fangorahana amin'ny hafa, hitondrana fanantenana sy fiadanana fa indrindra fanasitranana ho an'ny hafa. Ao amin'ny Baiboly moa misy ohatra maro. Indray andro izao Jesosy nahita vehivavy iray teo amoron'ny lavaka fanjakana, olona anankiray amin'ireo ahilikiliky ny fiarahamonina, fa Jesosy naneho fangorahana azy. Jesosy naneho taminy mihitsy hoe eken'i Jesosy izy ary nolazain'i Jesosy tamin'izay fa Jesosy no Mesia ary nanova ny fiainan'ilay vehivavy ny fangorahana feno fitiavana izay nataon'i Jesosy. Hitantsika eo amin'ny soratra masina ihany koa izao ohatra ny amina vehivavy anankiray izay nalana baraka satria tratra nijangajanga fa Jesosy ihany koa dia naneho fangorahana tamin'io vehivavy io. Ary raha saika nala baraka azy ny fariseho dia Jesosy no nanampy azy mba hialan'ilay herisetra izay nisy eo teo amin'ny fiainany. Efa niarany herisetra ara-batana sy ara-nofo izy dia mbola nampiarina tamin'ny herisetra ara-pihetseham-po sy ara-panahy dia Jesosy no nanampy azy ho afaka tamin'izany. Ary tamin'ny fahendrena sy halemem-panahy no nanehoan'i Jesosy an'ilay fangorahana tamin'ity vehivavy voapanga ity. Haintsika moa izany tantara izany ao amin'ny soratra masina fa dia nanova ny fiainan'ity vehivavy ity ihany koa ny fitiavana izay nasehon'i Jesosy. Ka ny ohatra izay asehon'i Jesosy izany no asaina alaiko sy alainao tahaka, mba ho feno fangorahana ihany koa zasainao ary zasainao no haneho an'izany fahatsaran'Andriamanitra izany, mitondra fanantenana, mitondra fiadanana, hanasitrana nohony amin'ny herisetra izay entin'ny fiainana amin'ireo olona mpiara-belona amintsika. Jesosy dia ohatra tsara indrindra ary izy no modely andeha alainy tahaka. Raha misafidy ny angoraka zasainao dia misafidy ny hitovy amin'ny Jesosy. Fa ohatra ny amin'ny olona izay naka-tahaka izany izao ao amin'ny soratra masina hatrany ny amin'ilay Samaritana tsara fanahy dia tiana resahana hoe afaka manatanteraka an'izany zasainao, afaka manao an'ilay izy ho tena araka ny tokony ho izy fa tsy hoe resahana fotsiny ihany. Raha Jesosy naneho fangorahana teo aloha, ity Samaritana tsara fanahy ity ihany koa naneho fangorahana. Dia voalaza ao amin'ny Baiboly moa ao amin'ny Luka 10 dia 5:30-7:30 tsy ho vakiana miaraka eto ilay izy fa voalaza ao amin'izany tantara izany fa nisy Samaritana anankiray nahita olona izay naratra. Dia tamin'ilay Samaritana izany ny fahatsapany dia ny andraikitra hanampy ny hafa. Tsy nijery izy tamin'izay hoe izy ity olona ity, tsy nijery hoe firy razanana avy aiza no misy an'ity, tsy nijery hoe lahy ity sa vavy, tsy nijery hoe firy taona ity, fa ny azy ilay fo nandray andraikitra te hangoraka ka naneho fitiavana, hanasitrana no tao aminy. Dia izany toetra izany no tiana ihany koa mba hananako sy hanananao. Mety ho kely ihany ny fahafahana kanefa ilay fo te hitondra fanasitranana dia izany no iantsoana asainao amin'ity androany ity. Ka tena zava-dehibe ny mangoraka dia andeha hanao toy izany. Farany dia ny ho fampiarana ary ahoana ary no ahafahako sy ahafahanao maneho fangorahana. Andeha hanao tahaka ilay Samaritana tsara fanahy. Ny fo ao anaty dia ny hoe hanampy, hitondra fanasitranana, hitondra ho amin'ny fanesorana an'ilay olona ao amin'ny olana. Dia tahaka an'izay nataon'ireo vehivavy kristianina nolazaina tary am-piandohana tamin'ny anasin'ny zanany, nitondra fanampiana satria
nanana ny fitiavan'Andriamanitra dia te haneho ny fitiavan'Andriamanitra. Ka ny atao izany dia izao, mivavaka isan'andro isan'andro ary misaintsaina ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra, mamaky ny tenin'Andriamanitra, hamenoana ny fo sy ny saina ary avela izany ny anova ny fo mba ho tonga malefaka sy tia manampy ny hafa. Dia rehefa feno ny fitiavan'Andriamanitra manko zasy ianao dia mivoaka avy any anatintsika ihany koa ny fitiavana ny hafa haneho an'izay fitiavan'Andriamanitra izay. Ka izao mety hoe tsy zasy ianao no hamarana ny herisetra tena hoe amin'ny fomba manontolo, fa mety ho ampahany ny ataoko sy ataonao, fa izao anefa ny andeha tsy ho adinoina. Ny fitiavan'Andriamanitra no andeha atao mameno ny fo, dia iny no mivoaka ihany koa ho tonga fitiavana aseho amin'ny hafa dia ampitsahatra ampahany amin'ny herisetra zasy ianao. Fa raha zasy ianao nefa ny manao an'izany dia hijanona izany herisetra izany, satria fitiavana, fangorahana, fizarana fanantenana, fanasitranana no ifampitondrana amin'izao fiarahamonina misy antsika izao. Ka araka ny nambara dia hoe mety tsy afaka ampitsahatra ny herisetra manontolo zasy ianao, fa afaka kosa raha toa ka mamela an'Andriamanitra hampiasa sy ianao ao anatin'izany. Dia mafisina izany hoe andeha avela ny fitiavan'Andriamanitra no hameno ny foko sy ny fonao dia isan'andro isan'andro amin'ny fotoana rehetra, amin'izay atao isaky ny fiafaran'ny tontolo andro ohatra, dia andeha hametra-panontaniana hoe tamin'ny fomba ahoana ireny nanehoan'Andriamanitra fitiavan'andro any, dia ahoana ihany koa no mba hanehoako an'izany amin'ny hafa. Fa nilazain'ny mpanoratra anankiray kristianina antsoina hoe Ellen White manko dia hoe ny fivavahana marina dia miseho amin'ny fangorahana. Ka manasa anao izany tahaka ny Kristy naneho an'izany tamin'ny fangorahana dia mba hanao an'izany kosa ianao. Dia averina ilay izy hoe manana fo tia manampy, manamaivana ny fahorian'ny hafa rehefa tsapanao ilay mahazo ny hafa, fa mitondra fanantenana, mitondra fifaliana, mitondra fiadanana, fa indrindra maneho ny fitiavan'Andriamanitra mba ho fanasitranana dia ahatsapa ny hafa. Tahaka ny anahy rehefa nitongavan'ireto vehivavy kristianina dia nahatsapa hoe ay mbola misy tia azy, ay mbola miavaka izy, dia noho ny fitiavan'Andriamanitra izany. Dia zasy ianao koa mba ho fitaovana hizaran'ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny mpiarabelona, amin'ny manodidina, amin'izay mifanerasera amin'ny alalan'ny fangorahana, ka hitondra ny fitiavan'Andriamanitra ho tsapan'izany manodidina azy ianao izany. Ka ho amin'ity andro an'ity ary vonona ve zasy ianao ny mba ho porofo maneho fa mbola velona sy miasa ny fitiavan'Andriamanitra, mbola afaka mahatsapa sy miaina an'izany ny hafa? Raha manaiky an'izany ianao ary manaiky ihany koa ny hoe manomboka eto dia ho fitaovana ny fitiavan'Andriamanitra, dia tiako raha hiaraka hivavaka mba hanatanteran'Andriamanitra an'izany tokoa eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao zasy ianao. Mino aho fa manaiky ianao. Dia zasy ianao no olona feno fangorahana, hitondra fanantenana, hizara ny fitiavan'Andriamanitra ary handray anjara izany amin'ny fampiarana ny hoe ampitsahatra ny herisetra. Andeha arasaiko ianao hivavaka isika. Andriamanitra tianay io, misaotra ny amin'ny fitiavanao. Ianao ilay feno fangorahana, ianao ilay tianay, ianao ilay mitondra fanantenana ary manasitrana anay. Misaotra ny amin'ny hafatra feno fitiavana, tapa-kevitra izahay fa ho tahaka anao. Hitondra fanampiana, angoraka ny manodidina anay ary hanampy azy ireny mba hanana fiadanana ary koa hahita fitsaranao aminao satria ianao fitiavana. Mba ho fitaovana tokoa eo am-pelantananao izahay Andriamanitra mba haneho an'izany fitiavanao izany ary hahatsapan'ny hafa izany fitiavanao izany. Hanasitrana ary hampitsahatra ny herisetra. Mety aiza namana miaraka mivavaka ankehitriny izao ary ny fanahinao masina no aoka ho aminay hitarika anay amin'ny fotoana rehetra. Misaotra indrindra Andriamanitra, anaran'i Kristy ny ivavahanay. Amen.